Hatramin'izay telopolo taona nisiany izay dia tsy nitsahatra ny fanampiana izay ataony ho an'ny mpiara-belona ataon'ny fikambanana Minervois Sans Frontière. Misy moa ny karazana fanomezana samihafa any ampitan-dranomasina any angonin'izy ireo ary avy eo zaraina eto Madagasikara. Natao indrindra mba hanampiana ireo sahirana ny fikambanana Minervois Sans Frontière na ny MSF raha ny fanamariana izay noentina Andriamatoa René Bigou izay filompanorona izany fikambanana izany. Misy ny MSF Madagascar ary misy ihany koa ny MSF France izay miara-misalaha amin'ny fanatanterahana ireo asa samihafa. Minervois Sans Frontière zany dia misy le Madagascar, misy koa ny any France, tovy ihany ireo zavatra ireo fa zareo manangona an'le zavatra any mandritry ny taona dia manampy azy zay raha misy zavatra azonay atolotra koa dia atolotra ila izy dia manampy azy zay zany hoe mamoaka ny conteneur avy any Tamatavy dia mizara an'izay zavatra zay be dia be le zavatra ao anatiny eo tsy resaka afa-tsy n'le niresahany tamin'ny teny frantsay teo le matériel any amin'ny hôpitaly zany zavatra lafo dia lafo dia lafo mihitsy fa efa mety ilozany toetrandro nefa ny France dia na amidy ilay izy tsy mividy na omeny don zany avy any izy nefa tena zavatra lafo vidy be, misy scanner, misy zavatra misy ohatran'izany dia menay ny hôpitaly ety ary faly be ny hôpitaly ety zany omena azy. Ny fanomezana zany mena ny hôpitaly ohatra Ashera na be felan-tanana dia misy CSB2 koa mahazo tsy ho voatanisa ato fa CSB2 maromaro zany zay. Dia ny matériel médical moa ny médicament zany fanafody zany be dia be misy baoritra maromaro tsy ho voatanisa eto mihitsy. Dia ny fokotany zany mahazo lamba, dia mahazo fauteuil roulant zay milany zany dia mahazo tena, dia mahazo béquille, dia mahazo vary fotsy, mahazo savony. L'école, misy école vitsivitsy zay mahazo fourniture scolaire reo, stylo sy ny cahier sy ny sisa zany satria misy tena mahantra be mihitsy ary misy cantine scolaire koa ny any andafy moa no afaka mameno zay budget dia misy école vitsivitsy zany tsy ho an'ny rehetra zay mianatra amin'ny école fa zay tena hita n'le mpampianatra fa mila an'izay zay nanaovana cantine scolaire mandritra ny taona io. Vorlanina ny fianakaviam-ben'ny fikambanana Minervois Sans Frontière nandritry ny fionana izay notanterahana androany. Teo ihany koa ireo ankizy izay parrainé na mahazo fiahina avy any ivelany no tonga nanontrona ity fionana ity. Raha ny fanazavana voaray dia misy malala-tanana avy any ivelany no miantoka ny fitaovam-pianarana sy ny filan'ny reto ankizy reto amin'ny andavanandro ka mandefa vola isaky ny 3 volana.